Tafakatra 5:30 ny isan'ireo namoy ainy noho ny coronavirus androany zoma. Niampy iray indray ireo olona voalaza fa nandao sy ny fahafatesana noho ny aretina COVID-19 raha nitatra nataon'ny fohibebebekona ny ady amin'ny coronavirus. Faritra 1:20 nahitana tranga vaovao 2:20 ka mbola ny faritra Lamangana nahitana marary betsaka indrindra izay misy 2:20. 4:20 sy 904 ny isan'ireo mbola mandalo fijabona ka ny 3:20 amin'izy ireo dia anaty fahasarotana. Niampy 4:20 sy 900 ny isan'ireo marary nambara amin'ny fomba ofisialy fa nahazo fahasitranana. Efa mahatratra 20 isan-jato mahery ankehitriny ny tahan'ireo sitrana raha oharina amin'ny isan'ireo rehetra mitondra sy mbola mitondra tsy mokaretina. Nanomboka androany zoma 7 Aogositra ny fanavaozana ny lisitra ny anivon'ny fokontany entina handrana ny fizarana ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ekipa avy amin'ny ministera HETSIKA ny teny anivon'ny fokontany haterina izany fanavaozana ny lisitra izany. Teraka savorovory teny anivon'ny fokontany teto andrenivohitra sy ny manodidina ny lisitra voalohany avy amin'ny fokontany ka nahatonga ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana hampiato vonjomaika ny fitsinjarana ny Vatsy tsinjo mandra-pisindrina andamina vaovao. Sy afaka nametraka teny amin'ny Cnaps ny taratasy fandavana ny tolo-kevitry ny gouvernemanta ny amin'ny ampindramam-bolan'ny mpiasa very asa vonjomaika ny randrana sendikaly androany. Nilaza ireo mpitarika ny sendika fa tsy navelan'ireo mpitandro ny filaminana niatra ny vomaraina teny Am-pefilo hiditra sy hijorojoro manodidina ny Cnaps ireto mpikatroka sendikaly reto ka voatery ny todotona handeha teny mahazo arivo tany amin'ny biraon'ny Prime Ministre. Tsy nisy nandray ihany koa anefa ireto mpiasa ireto tany an-toerana. Milaza ny mbola hiverina ihany izy ireo ka mbola mangataka ny mpiasa hanampy hatrany sy ny efa voangony. Tsy fampindramam-bola no ilainay ho reto mpiasa fa fanampiana tsy averina toy ny fanomezana omena ny sahirana rehetra.